Rehefa nahita ny fianianana nataon'ny filoha tamin'ny 25 volana janoary dia nanapa-kevitra ny ameriny indray a Madagasikara eo amin'ny toerany ary nanafoana zany le fampiatona any Madagasikara zay tamin'ny volana Jolay 2020. Zava-dehibe loatra zany, tena tsara homariana satria dia endriky ny fiverenany fiandrianam-pirenena sy ny famerenantsika indray eo amin'ilay anjara toerantsika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary dia nanomboka moa zany aty amin'ny sehatra afrikana. Zava-dehibe loatra zany. Faharoa zay tsara homariana ihany koa dia niaraka tamin'ny rakamisy ny vondrona SADC koa zany dia nanafoana ny fampiatona sy ny change rehetra any Madagasikara ka namerina indray koa Madagasikara zany eo anivon'ny SADC noraisina tao izahay nanatrika tao izahay ary dia famerenana manitsiketsika no ataoko ary verina zany fa orereny voko malagasy rehentsika zany zavatra zany. Zay moa raha nandray anjara fitenenana teo amin'ny sehitry ny fivorimbe zany ny Frasandy Afrikana dia nanamarika ny hafalian'ny vahoaka malagasy manontolo zay soana tena amin'ny andraisan'ny Madagasikara indray toerana eo amin'ity sehatra afrikana ity zany. Nomarianay teo zany tamin'izany lahateny zany ny mazava-dehibe ny fampiavaram-pirenena zay tanovinay nefa dia overinay fa tanovintsika rehetra koa zany ao anatin'ny fanarenana ny firenena. Ny antso izahay fivorian'ny Majivola sy ny nama Madagasikara rehetra ao anatin'ny telo volana mba azahoana ny dinika zay enti-manarina ny firenena. Maro ny zavatra mbola ny fampidiniana niaraka tamin'ireo mpamajivola zay zay dia efa nivelan'ny fivoriana zay misy mpamajivola maromaro sy taminay misy solitenam-pirenena vitsivitsy noraisinay zavatra rehetra dia fanamafisana ny fiarah-miasa miaraka amin'ireny firenena ireny ary fanamafisana ihany koa ny fiarah-miasa miaraka amin'ireny mpamajivola ireny ka dia azo lazaina fa dia mavely-panantenana ho avy. Ny fihaonana tamin'nya président Ravalomanana dia tsy nisy voaniverina niaraka tamin'ny SADC vetsika dia filaza amin'ny sady hoe tsy araka aminareo indray zay raha ny opérateur économique zany no miteny hozy aho hoe fanapahan-kevitry ny fitondram-panjakana, fanapahan-kevitry ny vahoaka malagasy, fanapahan-kevitry ny firenena ray manontolo zany tsy maintsy dinihana lalina zany zavatra zany fa tsy etany koa amin'ny zavatra vaovao zany fotsitsika hitantsika eo ihany moa zany nanaovana zany fa dia raisina zay sosokevitra sy zay mety fanakana avy amin'olona hodiniana zany. Misy tokony filazan'ny communauté internationale mila gouvernement démocratique zay vao fanaraka amin'ny hevitry ny communauté internationale ahoana ny fahazahoanao an'izay atao hoe gouvernement démocratique zay. Isika aza ny fanontena an'izany elo efa ela no voian'izany mila famerenana fitondram-panjakana tandalana isika zany hoe famerenana indray ny asina sy ny fahefany ny fitondram-panjakana zay no zavatra lehibe zay hitoko ny zavatra re satria miainga amin'izay daholo ny fametrahana ny fahefam-panjakana fametrahana izay tokony apetraka eo amin'ny lafiny fitsarana ny ady amin'ny kolikoly ny fandriam-pahalemana zay zava-dehibe kanefa ny fanatanteraka amin'izany mila rafitra ary io zany dia rafitra tiany zareo zay apetraka amin'le hoe démocratique hoe raha mba azo atao ivelanana amin'ny ankolafo-kely samihafa dia zay no atsika manapa-kevitra n'izany zavatra zany efa novisika ny hevitra mahakasika an'izany fa dia tsy maintsy hojerentsika lalina zany zavatra zany. Momba ny fanendrena prime ministre ny andiny fahitrapolo amin'ny lalam-pandrena dia milaza fa ny mahavolisa ny antoko politika ny zonona politika ny antenera ny présenté ary tsy proposé zany tsy proposition ka zay hoe
Magnetidieny lasa ahafahana miasa tsara ny paisiste tsy azo. Za angamba aloha androany a mbola tsy dia tena amaly an'izay fa dia miandro mihitsy koa ny hoe fivoahan'ireo fanapahan-kevitra ofisialy avy amin'ny CES. Jerentsika zany zavatra zany satria betsaka kely milaza hoe zao ny famakinan'io, zao ny famakinan'io. Famakinan'io dia tokony ho ray ihany zay tokony raisana ary zay ny lalana tsy maintsy hojerentsika amin'ny herinandro ambony io mandrapivoaka n'ilay fanapahan-kevitra ofisialy ny vokatry ny fifidianana. Ianao ny resaka foana taminatinao dia hoe fampihavanana irosinao anaty firenena firenena izay fampihavanana resanao zay ve midika hoe anatina gouvernement zay hoatsanganao dia tsy maintsy ho fiaraha-mitanana tahaka nisy tao anaty fitezana mihitsy hoe ahitana ny mpanolotra sy zay miaraky amin'ny. Ny fampihavanana nge tsy ao anatin'ny gouvernement ihany aleo somary ahitsiko kely le izy. Ny fampihavanana raha izay izy masy atao hoe fampihavanana gouvernement fa ny resahako foana dia hoe fampihavanana pirenena no atao endrika anankiray zay eo gouvernement zay ngamba. Fa ny fampihavanana pirenena dia fampihavanana izay masahana lafin-kevitra maro zany zavatra zany eo amin'ny firenena. Ny fandrazaiko moa dia hoe misy izay ratra mety navelan'ny tantara, navelan'ny tamin'ny tany aoriana tany tsy maintsy hitondrana fanasitranana zany zavatra zany. Na eo lafin'ny politika izany, na eo lafin'ny ara-piarahamonina zany, na eo lafiny ara-toekarena zany, indrindrindrindra satria ny endrika anankiray izay isehoan'ny fampihavanam-pirenena dia ny fanapahefana tena izy hoe décentralisation effective. Question le fivorian'ny fangatahana fivorian'ny donateur tompoko efa misy atota taratasy ho atolotra azy ve sa mbola tsisy? Raha mbola tsisy dia ahoana ny manana azy ao anatin'ny tevola? Tsy maintsy misy atota taratasy tsy maintsy misy efa misy ao mbola hatsaraina ary mbola ifampiresahana ihany koa. Misy fanomanana zany zavatra zany fa tsy zavatra ataoko totoy eto amin'ny firenena ity misy nefa fampiresahana amin'izy ireo iarahana manao zany zavatra zany. Hitanareo ihany le fampiazana.